Zoma fa 17 ny volana andraso aloha filana ve aiza nyanorma tsara ora andre mandeha aliny zoma fa 17 ny volana oktobra 2024 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary makasitraka atsika rehetra zay manaraka ny matv am'izao alina izao todisoma tsara atao anatin'ny fandarana resabe indray tsika amin'ity alina ity fandarana resabe anasana vahiny anio hevitra mikasika ny toedra raha-pirenena amin'ny akapobeany eto Madagasikara ary dia azo lazaina hoe misy tokoa betsaka ny azo ambara mikasika izay raha ny zavanitranga tato anatin'ity herinandro ity amin'ity alina ity ary dia vahintsika Andriamatoa Ratolojanahary Maharavo mpanolotsaina manokana avy any anivon'ny primature itafa itindinika ary anome ny fijery mikasika izay toedra raha-politika izay ary dia malasatsika mianakavy anaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana amin'izao alina izoma izao. Andriamatoa Ratolojanahary Maharavo miarabanao fandaharana ary makasitraka anao mahafoy fotoana itafatafa eto amin'ity alina ity. Ya miaraba fa miaraba ny mpanaraka ny fandaharana resabe miaraba ny ekipa rehetra atao amin'ny matv miaraba tsika rehetrarehetra piaino ny zavatra nitranga zay tsy azo dinganina angamba Andriamatoa Ratolojanahary Maharavo dia ny vaovao isan'ny nisongadina ny fiverenana atanin-drazana azo lazaina ho tampoka ihany ary nisokajiny tao anatin'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara ho antsokosoko nataon'ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marika sy ny fivoaran'izay toedra raha zay amin'ny akapobeany ary dia ny fo ihany koa tao anatin'izany rehetra izany indray ny resaka tondrozotra sy ny tokony ampiarana azy hatramin'ny farany fantahina voalohany somary misokatra ihany ny hoe amin'ny akapobeany ny fijerinao ny toedra raha sy ny fiverenana tampoka teto an-tanin-drazana nataon'Andriamatoa Marika Ravalomanana iny. Ya ny amiko manokana aloha na aminay ao amin'ny primature de mamerina ny tenin'ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra fa tampoka tokoa ny fahatongavan'ny président iny tsy hita efa nomezatriny moa fa samy manana fahalalany ny olona efa nomanina fandraisany ombenombeny hoe tokony hiverina izy tokony hiverina fa samy tampoka na ny mpomba azy na ny mpitondra fanjakana na ny mpomba azy de samy tampoka daholo tonga moa izy iny de mino fa tsy maintsy misy ny fifanantonana ary tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifanantonana firesahana ihany any amahana ny olana fa tsy de olana lehibe akory sarobany eto amin'ny firenena fa tonga avy amin'ny président Ravalomanana iny miantony de tsotra ihany ho an'ny premier ministre manokana tsy mba manana olana manokana amin'ny président Ravalomanana izy ary na filoham-pirenena tsy de mba manana olana manokana amin'ny président Ravalomanana ka mino tsy ho ela de ivany ny olana momba n'iny fahatongavana tampoka amin'ny président Ravalomanana iny. Ny adevitra mipetraka teto hatramin'izay ary isan'ny atao hoe nanosika izay ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny amin'ny tokony anatanterahana hatramin'ny farany an'ilay tondrozotra zay ataontsika hoe mbola karazana vary mangatsika mitohy ary miandry anareo anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao teboka ray tao anatin'izany ny amin'ny sy ny fampihavana-pirenena sy ilay efampidiana ireo mpitso-ponenana politika tonga Andriamatoa Ravalomanana Marika amin'izao fotoana izao ngamba tsy adina hevitra hoe tamin'ny fomba hoana ny alany aviaiza sy ny natongavany teto fa ny arahana nahita ihany koa Andriamatoa Maharavo Ratolojanahary ny fanambarana avy amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena izay toa somary nahagaga ihany satria ohatra nanameloka an'izay fomba fahatongavana izay kanefa raha jerena ve tsy azo jerena amin'ny lafiny miabo ahafahana miroso ao anatin'ilay fampionana izao toejava-misy izao nahoana no mijery amin'ny lafiny mihibatra antsika ao anatin'ilay izy matetika zao ny alongany a ianao moa laza hoe tokony ho tanterana hatramin'ny farany tondrozotra maikena zany fa ny tena olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao fandohana zao 4e république zao nge raha tsy resaka atsika afa-tsy ty réconciliation nationale tya de tokony petraka fanontaniana fa naninona tokoa moa tsy vitany teo amin'ny teteza mita fa natanterahana an'le réconciliation nationale inona avy tokoa moa reo pitsopitsony tokony tanterahana tamin'le tondrozotra zay tsy vita ary tokony ho tanterahana zao raha resiko zao le réconciliation nationale tena olana mipetraka nge de hoe fa naninona tokoa moa tsy vitan'ny FFM le izy ary inona marina moa ny tokony atao amin'izany fampihavana-pirenena zany iza marina moa ny tena ampihavanina za milaza aminao fa tany Ambovombe andro zahay tamin'ny faran'ny volana novembre teo tamin'ny début novembre teo iny nanao lancement officiel n'le dina décret fampiarana an'le dina
lohevitra telo lehibe ny dinihana tao de niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny réconciliation communauté de base ary ny petit projet génératrice de revenu fa natsikaritra na avarinanay indrindra ary tena natosianay indrindra de mitenin'olona fandriam-pahalemana no ataovinareo fanjakana de amboarany lalana ampianay zay fa ny olona na de nanao dingana be azy amin'ny premier ministre hoe fanomboana début na réconciliation nationale tany ambovimbe sy androy tany androy sy anosy satria tany hitanareo le hoe misy fifoko mifanafika tanàna mifanafika de hoe andao tomboka atsika ty amin'ny communauté de base le fampiavana-pirenena fa ny olona ange tsy de nandraraha loatra an'izany fa le ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana tena na matimatin'ny olona fanontaniana zao mipetraka iza marina moa ny tena ampiavanina eto iza marina tena ampiavanina fanontaniana mipetraka amin'ny vahoaka zany a fa isika ty ambonimbony aty moa zany a tsy mamaly an'izay iza ny tena ampiavanina ary inona moa ny tena olana ho fototra n'le fampiavanana fa tsisy miresaka am'izany mantsy eto fa hoe fampiavana-anika sarotra tanterana le fampiavana-pirenena raha raisina fotsiny zao ohatra kely a raha tamby 2002 raha any miainga ny fototra ny fampiavana-pirenena na tamin'ny 94 tamin'ny empêchement ny président Jafelbert efa namela eloka be fahitako azy a président Jafelbert président Ratsiraka raha no ampesena ny raha naongana tamin'ny 91 a no ny fandeferany de tafaverina pouvoir izy taty aorina am'izao fotoana zao ny tena fahitako azy ny fototra ny fampiavana-pirenena de tena mifototra amin'ny disadisa tamin'ny 2002 tamin'ny fanatanterahana convention de Dakar reny problème mange na de misy finiavana ary anao le fampiavana-pirenena le olona ampiavanina ve tena vonina niavana fa atao resa be le izy isaka ny ady seza misy enjeu politique lehibe eto amin'ny firenena de andao ampiavanina fa rehefa ohatra ka misy fifaninanana ara-politika ara-fifidianana tsisy miresaka fampiavana-pirenena eto io indrindra rahatolo-janahary malasa ny eritseritra hoe rehefa miresaka fampiavanana de tsy maintsy mifatotra miresaka mpanao politika tsika zany io ny tena olana ny vahoaka malagasy ve nisy niady teto marina anisany tsy fitovikevitra tao anatin'ireny fotoana nampamahivaina raha politika na ndraraha roso roa arivo na ndraraha 7 farany teo fa ny fietsika zay asehonareo anatin'ny fitondrana am'izao fotoana zao eo anatrehany zavatra mitranga nanao etsika nareo tany amin'ny faritra atsimo tany napetraka ny fampiavanana ozy izy anareo tena izay ve ny lahara-pahamehana ekena fa lahara-pahamehana ny fandriam-pahalemana sao kosa lasa karazana diversion tsy ahafahana miatrika tsara an'ilay fampiavanana politika zay misy takaitra efa trany amin'ny tantara taloha tany a izany fietsika aseho ny fitondrana am'izao fotoana zao zao nge ianao ihany ny laza teo fa nitondro zotra de manery ny mpitondra fanjakana malagasy anatanteraka n'le fampiavana-pirenena ary ny ekena izany ny ekeny fitondrana am'izao a ny anao n'le fampiavana-pirenena fa nyfanontaniana mipetraka masarotra azy io hoe ahoana ny atao mba hatanteraka tokoa le fampiavana-pirenena isika rehetrarehetra na izahay ny mpitondra fanjakana am'izao nosoratena hoe hitarika ny fampiavana zay indrindra hitarika ny fampiavana-pirenena izahay ny gouvernemanta indrindraindrindra fa saingy tsy maintsy manao fanadiadiana lalina hoe fananinona moa tsy vitany teo aloha satria matoa zany tsy vitan'ny FFM ny fampiavana-pirenena io misy olana goavanao zay no mahatonga hoe mba eo indrindra mantsy atsika zao satria ohatra mikatso le firosoana amin'ny fampiavanana raha tsy mikatso ka tena miroso be debe ny ady hevitra momban'izy io be debe ny ady hevitra ahoana ny hitondrana amin'io iza ny tena hitarika an'le fampiavanana ahoana ny hitondrana azy inona ny olana ovanao anatin'ny fampiavanana ary iza no ampiavanana efa ao mihitsy ny ady hevitra zany zao tena fa tena miroso fa zay ny tena enkonao hoe mba tsy mila irotorotona io tsy mbola mila irotorotona io a tsy raha io ny irotorotona de mety mahita tsy fahombiazana ndray tsika fa tokony irosona mpahamalinana io mba tsy hiverenana hoe sanatriny zanaka raha tsy mahomby io a de sady henatra eo amin'ny maninona ny firenena zay niady teo aloha na vita ny fampiavana-pirenena tany aminy fa maninona tsika eto a satria hatram'izao a tsy mbola misy mamaly io iza moa ny tena ampiavanina inona moa ny olana hovana mandrera ny fampiavanana io ary ahoana ny hitondrana azy zay zany zao fanontaniana tsy maintsy hovaliana alohana ny tery irosona amin'io fa tsy maindray hoe
tsy naomby ry de andao solona de andao to ohatran'izao fa andao dinina tsara longa reo fotony hoe inona tsy naomby azy an'le fampihavanana hatramin'izay. hiatrika fanadinana ianareo amin'ny androm-panjakana mpanatatiraka ato ato satria isokatra tsy ho ela ny fivoriana ara-potoana iny anivo ny anteny miram-pirenena ny toedraraha ny tranga tamin'ny terinandro ity izay azo lazaina hoe tranga anankiray a mamaritra fifandanjakery hafa vaovao ndray eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara dia mametraka ny androm-panjakana mpanatatiraka amin'izao fotoana izao ao anatina toerana somary marefy ihany efa miala any ny resaka amin'ny resaka hoe motion de censure ny mety ho fitsipaham-pitokisana ary tsy maintsy lalaovina ao anatin'ilay fifandanjakery politika ny amin'ny lapan'ny demokrasia eny Tsimbazaza zay rehetrarehetra izay ahoana ny fahitanao an'io mety ho fiaonana io. Ia io indrindra zao no adevitra lehibe eto amin'ny firenena satria manomboka amin'ny herinandro ho tonga ny session ordinaire ny parlement ny député zany na tiana na tsy tiana tsy maintsy mifanaraka ny exécutif sy ny parlement raha tsy tiana ikatso ndray ty firenena ty zahay de mino maromarina fa na de misy aza reo fitovinana fijery tsy mitovy na ao anatin'ny samby assemblée aza zany satria marobe reo hery politika ary miovaova lava reo mety tsy mitovy koa ny fomba fijeriny parlement sy ny mpanatateraka fa mino a fa tsy maintsy mahita maromaritra iraisana ny député sy ny gouvernemanta raha tsy tiana mbola hiverina ikatso ndray ty firenena ty tena mino resy lahatra an'izany satria olokeny reo député reo a maro zay fahasairanana nandalo amin'ny firenena zay a mino a fa tsy maintsy mahita maromaritra iraisana na de eo ara ngevitra tsy mitovy maromaritra iraisana fa fomba fanao mahazatra tsy hita maharatsy azy amin'ny androm-panjakana eto Madagasikara ny atovarotra isan-karazany solombavam-bahoaka mbola betsaka nge ny tombontsoa andra indray sao de lasa otazana zay tombontsoa solombavam-bahoaka izay indray ny mpanatateraka tahaka ny zavatra efa hita teo aloha teo de milefitra ho mihena ny fangatahana rehetrarehetra zay ve le ametrahana maromaritra iraisana eto amin'ity firenena ty tsy voatery zay ka araka ny teny zao zao azavady ange ny mapara zao de efa manao alahelo mihitsy hoe zay ny tompolo lakle raha ny vahiny teto Andriamatora Olodinina fa rehefa azo nareo to fitondrana ny lakle de nidinareo avy ao anatiny ny trano tavela ny mapara io ihany koa zao ny mpomba ny dada Ravalomanana moa zany dadany zareo any atsiranana ny filoha Ravalomanana rehefa tafaverina de efa mametraka ihany koa ary rapitso de efa nandrangaranga fa hanao hetsika ary zareo zany rehetrarehetra zany a ohatra mapiso fisalasalana hoe aiza ary lay teboka isy maromaritra iraisana ho an'ny olona ao anatin'ny androm-panjakana mpanatateraka ao anaty fitondrana sy ny anteny miera zay hita hoe miparitaka be iny ihany ny fifandanjakery zay efa nieritreretina fa nilamindamina teo indrindra atramina tongavan'Andriamatora Ravalomanana tampoka avy any Afrika Atsimo ny maresy lahatra voalohany indrindra fa nareo mpanao gazety reto mako dangereux koa ny mpitsoka afo loatra koa nareo ndraindray za aloha ino resy lahatra fa mipomba ny président Ravalomanana mahafantatra tsara fa misy fandrika nge ataon'ireo olona mpifanandrana tamindroatra am'izay androany ahoana moa ny hinonao fa hiavana androany androana zao ny pomba ny président Ravalomanana sy ny pomba ny président Rajoelina fa am'izao fotoana zao de hiavana ony zanaky dada sy ny mapara nan'olo lasa gaga zavatra tsy magaga nge zany ary tsy vaovao eto amin'ny firenena ny arahana mahita nge Andriamatoa Maravo Ratolo-Janahary ny atao hoe alliance contre nature foana izay rehetra tsy tafiditra ao anaty fitondrana de afaka mifampitatana na atao hoe ny fanaratsy sy ny fanibaka nao tsara nge za efa nilaza teo a raha ny premier ministre Coly Roger de tsy manana olana manokana amin'ny président Ravalomanana nareo ampomba ny président Ravalomanana porofony zany fiaraha-miasa misy am'ireo groupe parlementaire ny mouvance Ravalomanana amin'ny gouvernement tsy de mba manana olona particulier zany fa efa mitonona mpanohitra zareo am'izao rehefa mandeha ny feo hoe raha hoandry zareo de Andriamatora Ravalomanana marika no atao hoe flou natoraly ho an'izany mpanohitra zany eto Madagasikara tsy maninona ngena manohitra zany nge fa manana ekeny lalam-panorenana ny fanoherana tsy maninona nge natao manohitra ny teto nge nisy mpanohitra sy ny mpitondra foana hatramin'izay tamin'ny andro amin'ny mandatehezana nge na mpanohitra ary natao anatin'ny mandatehezana zany nge tsy nampiovaninina tamin'ny fiainam-pirenena teto e ko na manohitra moa androany ny mouvance Ravalomanana maninona moa zany raha zay no
équilibré ny force koa fa ny tsy ohatrany tsy mandeha na tsy resy lahatra am'izany ange le olona fa zavatra terena voizina fotsiny le izy hoe hiavana hono izy moa tsy mahafantatra raha mbola mpanao politika poniny eto Antananarivo fa be de be nge mikendrotoana ka za mahita hoe fandrika be ho an'ny pomban'ny président Ravalomanana zany hoe hoeny Ambojatovo andena manifestation satria ny mpanararoatra satria mety manohitohinanareo ihany keo le izy manohitohinanay ve tsy anohitohinanay fa izy moa ny grand perdant koa raha ohatra ka disodisokady eo zany mahita ny fahatongavan'ny président Ravalomanana zao ampiova zavatra amin'ny échiquier politique fa izy moa ny tena victime am'izay raha ohatra ve ka miditra ao anatin'ny gouvernement matanjaka ny équipe président Ravalomanana izy moa ny grand perdant am'izay tsy de izahay ao anatin'ny gouvernement mihitsy na président Rajonary Mapene na grand perdant fa misy grand perdant grand perdant hatrany ary eo ny misy manararoatra ka zay mahita hoe samy mandinika atsika satria samy tompona andraiky ary samy politika ny atao fa za mahita tsy ho tanteraka izany satria samy mandinika ny olona za mahita problème président Ravalomanana io tsisy herinandro de ivany io nge d'ici peu de iva tsisy resaka tsony zany zavatra fahanao milaza fa hoe herinandro de iva amin'ny politika moa fa tsisy antoka fa tsy maintsy miva io satria manana finiavana ny gouvernement amany olana io manana finiavana ny gouvernement amany olana io zay teneniko hoe tsy maintsy miva io ampafiriny disadisa teto zany fa miva io raha tony ny andaniny sy ny akilany fa le mpitsokafo ny betsaka loatra ianao ma tsy teo nitseny hoe mpanao gazety de dangereux fa mpitsokafo mety tsy te tsokafo tsy te amoaka zavatra ohatreny ihany keo iny gazety fa izay ny zavatra misy ohatra nandeha nitsidika tany avaratra zao ny vadiny filoham-pirenena teo aloha niaraka tamin'ireo mpiarady aminy mivoaka ny gazety zao androany fa tsy résidence surveillée izy hoy izy ny pombazy fa tena gatra cellule no namaritany zareo ny toerana zay hitany tany zay zavatra zay tsy mpanao gazety no namorona azy fa izay ny zavatra napetraky ny fanjakana any amin'ny baza aérona valina natseranana nametrahana angara Ravalomanana marika ny fitaterana an'izay hoe midika fa mpitsokafo ny mpanao gazety na ho azo ametrahana qualification hoe ny mpanao gazety ve no mitady korotana eto amin'ny firenena non azony fa le tiako tenenina le fahaizantsika manao fanadiadina amina situation za moko fiheverako azy ndraindray mpanao gazety koa mba tokony mitemporiser hitanao zany tsy tsoatran'izany fa mahafantatra tsara ny tiako tenenina hitanao rairaisana moa cas extrême tamin'ny 2002 raha nisy olona chef de file tamin'ny fanomanana président Ravalomanana tamin'ny 2001-2002 izahay raiky tany Majunga maro ny olona nygadrana tamin'izany maro ny olona nygadrana io terrain d'aviation rehetrarehetra reo zany tena fa figardena olona daholo fa tsy de nidika hoe nygadrana reny olona reny satria nisy contexte justifie an'ireny mahangeny nahazo an'ireny olona reny tamin'ny 2002 reny fa zay teneniko anao hoe gasy olona me mifamela henjana zay teneniko anao hoe milamina zany d'ici peu de temps satria volona manana zany fo mahay mifandefitra zany gasy rehefa tonga fotoana ifanadonana fa raha ny fotoana sarotra rehetrarehetra ny larovany gasy am'ty politika ty henjana nge tamin'ny 91 reny fa nalamany tompoko larazana masimoramora tamin'ny convention de Mahambo ny disadisa teto be zay teneniko anao hoe ny situation misy an'ny président Ravalomanana am'izao eny ekeko mety maharary ny fianakaviany sy ny pombazy akaiky nefany araka ny teneny gouvernement reny noho ny tombotsy ny président Ravalomanana nanatsoana zay Antananarivo satria marobe ireo mpanakorotana tena raroatra ifofony eny voatery ny fanjakana mandray fepetra ohatran'izany marina lizy apparemment zay le matière police administrative maharary ny mesure de police nefa tsy maintsy atao no mitombotsy ny besiny maro ny zay feverako azy fa tsy hoe mpitsokafo ohatrany ahoana ohatrantsika sy famiresaka eto zao hoe hainy fahiry mitsotsoka am'izay ilazako marina rehetrarehetra ohatran'izay le izy fa tsy de sens négatif hoe atao hoe fitsofanafo ihany keo telafan'ilay ty tsy manenina Afrika Atsimo taorina ny fivoahana gazety an'ilay hoe nisy fiaramanidina afrikanina tatsimo nitsoka rehefa avy nanatitra an'Andriamatora Ravalomanana dia nanapa-kevitra ny fitondrana tany aminy fa anokatra fanadiadiana voalohany makasika ny fanaraha-masony sisy tany faharoa makasika n'ilay fiaramanidina isika teto tonga Andriamatora Ravalomanana nitao andapa mihitsy no nanasokajy ny fahatongavany ho fidirana tsokosoko sy tsy araka ny lalàna misy tompon'andraikitra nefa ny fanaraha-masona zany sisy tany zany eto nandraisana fepetra Andriamatora Ravalomanana nalefa mitokamonina any avaratry ny nosy fa inona ny fepetra satria niandra ny rehetra hoe misy tsy fahombiazanao
misy tompon'andraikitra ao nahoana misy olona ohatra n'andriamatora valomanana misy fiaramanidina bimoteur tafatsofoka fa tsisy mahafantatra eto Madagasikara dia ohatranao tsofoko kely le hafa araka ny fomba fitenanao hoe raha toa moa zany andriamatoa Maharavo Ratolo-Janahary raha olona nitondra Ebola avy sanatria miditra teto efa miara-mahateto atsika ka aizany andraikitry ny nametraha-pahefana eto Madagasikara fanarahamaso ohatran'izany ny olona zao manokatra fanadihadiana ny Afrika Atsimo tsika aiza ny fandraisana andraikitra sy fepetra mikasika ny tompon'andraikitra iverina fa manandrifa ny tranga ohatran'izay hitanao a io tonga amin'ny tenin'ny obolan-draza atsika hoe vaiakandra io ka sady marary mamenatra teneniko ny fa impiry moa nisy tamin'ny sisiny mazoenga iny mainty rano iny misy botro ony nanao naufrage komorianina zato zao ny maty ao anatin'io zany hoe tsy voandroany tsy voandroany io sisy tanitsika io voaka miditra ny olona mamenatra amin'ny matompon'andraikitra ny tena fa zava-misy zany eto amin'ny tany sy ny firenena araka ny tenen'ny président Ratsiraka nandeha président Ravalomanana nange tamin'ny 2009 jerepotsiny firy moa ny olona nisy disadisa tamin'ny firenena teto tamin'ny 2002 nitsokany iny olona tsy hita 2009 marobe nge olona nitsoka tsy voandroany io na dia mahamenatra aza za dia mitenenareo an'izany hoe tsy fatatrainy natonga nahafantara président Ravalomanana na mahamenatra aza le fait est là miditra nitsokosoko izy fa inona le fepetra za dia milaza aminao efa nandray fepetra ny premier ministre nanao demande d'explication reo tompon'andraikitra fa inona ny fepetra ndraisinareo mandritran'io fa tsy ho tenenina aminareo daholo hoe inona fepetra ndraisiny mpitondra fanjakana amin'ireo tompon'andraikitra fa nisy zany ka zay nge le olana aminareo mpitondra tsy asianareo mangarahara ny fahamoana avao ary somary mafimafy ny fahafahana misikotra vaovao aminareo ka rehefa hidinareo ny varavarambe dia hitsirika any ambaravarakely sy amin'ny mika rehetra aza vaovao de réserve amina asa amina investigation misy secret de l'enquête misy secret fantatra anareo ihany anareo ve tsy fantatra an'izany fa misy kosa obligation de réserve misy secret na instruction tsy azo atao zany ninona kosa fitiavatsika ilaza marina tsy maintsy misy réserve daholo ny fanatanterahana amin'ny asa-panjakana ohatran'ireny fa tsy hoe ohatran'izany tsy misy zavatra tsy azo tenenina na any amin'ny grande puissance ohatran'ny États-Unis reny ane misy zavatra misy ampeny fanjakana foana nefa nireny ary dia tena fanary fomba fa tsy lazaina hoe zao ny antony fa aorina fantatratsika mandalina ihany nisy fay ave nisy nitsokombakomba ave fa treto aloha dia tonga izy zany am'izao fotoana zao ankory tena ao anatiny manatanteraka an'izay zany tompony andraikitra zao hoe ahoana marina moa taiza marina moa izy ny tonga iza moa ny namany tao anatin'io dia atreto aloha ça reste dans le secret de l'instruction dia mitohy ohatra fanadihadiana rehetrarehetra fa mino amin'ny lafiny sistany sady hidirantsika lalindalina kokoa ao anatin'ny asan'ny gouvernement zay fa natsidika ao terim-piandohana amin'ny resaka fampandriam-pahalemana tany atsimo anisan'ny olana iny zany atao hoe mangany fotsiny natafiditra ny Ravalomanana teto fa olana hatramin'izay io sistantsika tsisy fanarahamaso io ary PDB ny fitaovam-piadiana miparitaka eto Madagasikara lazaina moa hoe ny crise ny tranga teto no namparitaka an'ireny fa misy ihany koa nefa ny loharanom-baovao sasany izay milaza fa misy ny fahafahana mampiditra fitaovam-piadiana atsokosoko noho izay tsy fahampiny fanarahamaso ny sisy tany izay eto Madagasikara manao ezaka fampandriam-pahalemana ianareo nametraka ny diny ianareo fa nahoana ny fokon'olona dia atody miady amam-bato eo anatrehan'ny tanjaka ara-pitaovam-piadiana ananany ireo atao hoe olon-dratsy na tanan-dehibe na ny dahalo any faritra ambany vohitra manahoana no atao hoe paikady zany anareo mpitondra ny-perinasa amin'izao fotoana zao eo amin'izay famerana ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana zay indrindra ny fanarahamaso an'ilay sisy tany ohatra misisika manontany an'iny lafiny iny hitanao ianao moa miresaka n'le fandriam-pahalemana rahatsika mahita enitsika rehetrarehetra ngambany amin'ny hainao manjery fa misy tokoa ny réédition nataon'ireo zatovo nanao dahalo amin'ny faritra atsimo iny sorana be deabe Andriamanitra fa tonga amin'izany itsika za dia milaza aminao tsy tongatonga ho azy io tsy tongatonga ho azy fa ela be efa taonany maro nanao ezaka mpitondra fanjakana amin'ny fandimby tamin'ny ady amin'ny asan-dahalo amin'izao fotoana zao tsika tonga amin'izany hoe tolobatana ny olona mametra-piadiana ny olona ary maro de maro ary maro de maro amanarivony alay-panama tsy eritreretra hoe nanao évangélisation sy fitokina filazantsara avy eny zandary sy mpitondra fanjakana satria ohatra ny tena nagaga ihany nainao le taremarika hoe niova fo avokoa ny dahalo
so tokony anaovana mission ohatra zany daholo tsy mila fonjatsony ko tsika atsoarina tsy zany le izy io a matoa io résultat io tonga de no ny ezaka nataon'ny fotoanam-panjakana io ange araka ny tenenina teo fa io dina io ne efa nisy tamin'ny taona ane 80 any de efa nisy de tamin'ny 2001 izy io navadika lalàna de efa nisy foana io mandraka zao fa naninona io a tsy naitambokana fa maninona izy am'izao naitambokana nisy étude lalina nisy fiaraha-miasa lalina nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny fokon'olona fahitako azy de tsotra kely raha dika tsotra kely hoe efa manomboka miverina ny fatokisan'le olona amin'ny fitondram-panjakana resy lahatra ny olona fa tena manana finiavana ady am'le tsy fandripahalemana ny fitondram-panjakana de manaiky ny olona hoe raha izany ho izy anao zahay fa le ahiahy tsy havanana le herisetra fotsiny am'izao tsy navahaolana iny a na de teo aza impiry moa nisy zay nandrina fanjakana fandimy io inge tsy voandroany nisy ny phénomène dahaloha fa isaoran'andriamanitra am'izao fitondran'ny président rajonary mampianina sy premier ministre akolo zao tonga am'izany dingana zany ary tokony ifaliany voaka malagasy rehetrarehetra azonao ary zay no toizana amin'ny alatsinainy zao a de ho an'ny faritra telo ndray faritra ny matsiatra ambony a faritra morony manisy faritra vakinakaratra iaranao atrikasa lehibe ao ambositra mandritra ny telo andro a mba hatongavana amin'ny résultat ohatran' reny de atrany atrany araka ny faritra mbola reo faritra mena reo bitsibitsika ty fanontaniany ty niara-niasa tamina solombavam-boaka niara-niasa taminareo tao anatin'ny fametrahana andreny resaka tiana reny tao anatiny tonga de nivadika tampoka ny tany sy lanitra fa nisy dahalo 2 arivo niova fo tena fanontaniana bitsibitsika avy any amin'olona izy ty de hotenintsika mafety hoe aso de mba misy mifandray tendro taminy kosary ny olona rehetrarehetra tao anatin'ty mission anankiray ty tonga azy tonga de resy lahatra hoe tapitra ny mission ry zalahy fa alao hijanona am'izay ty zavary ty non zao bolana misy bolana ohatran' zao any mady any amoromani hinonao inona zay mora mangamay rehefa mivoaka ny afikasika raha hinao inona izy ny tsy kombakomba tao fa fantatra de hoe mandra ny tany ka manome vahana an'le tsy maty malota nge zany non zany hoe fotoana manaraka raha misy ilana azy de mbola azo etsehana indray reo hitanao be de be ny ratsy mbola tokony horesena eto tsika zao mbola miady mikolikoly miady am'ireo acte de grand banditisme maro isan-karazana tsy soran'andriamanitra ve tsika nametra-piadina reo zatovo reo anandrivony a am'izao fotoana zao a efa miandry ny topony any amin'ny atsimo andrefana any amin'ny faritra ny akazo abo iny fa ametra-piadina koa izahay fa mba mitaky manana zany le dalany hoe ametra-piadina ihany ko zay vonina ny arasa ny fanjakana zay ka tsy anoho ny asa ratsanay intsony fahitako an'izany a fahitavana izany fatokisany vahoaka an'le fanjakana efa miroso mialalina fa zay kosa aloha tsy manontany hoe fa nanimona ezaka be oa ezaka be tsy toko tsy foroana nataon'ny fanjakana miaraka tamin'ireo député isaorana be debe ny député isaorana be debe ny gendarmerie sy ny force rehetrarehetra fa ezaka be debe zay mbola tsy hitan'ny fanjakana malagasy a tao anatin'ny taona maro ny fandimby zao ezaka azotsika zao zao vokatra azotsika zao teboka anankiray amin'ny asanareo zay fa isan'ny ady mafy atrehana ihany ko ny ady amin'ity aizina eto Madagasikara ty nona ny délestage no tiana resahany eto aiza ho aizy tsika am'izao nisy fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena marina fa nyteny izy hoe io tsy misy magia akory ka ho vitandray andro 3 volana ny fampanantenana efa 4 volana io zao no nateo amin'ny fitondrana azy ianareo zay nanaiky araiasy aminy nampidirina ao anatin'ny ekipa mpanantanteraka dia manana obligation de résultat amin'izay zavatra zay andeo anaovana jeritodika sy jerilantsy bilan hoe inona ny vita inona ny tsy vita inona ny zavatra tsapany vahoaka amin'izany resaka hoe ady amin'ny délestage eto Madagasikara zany ia izy io mantsy a marina zany fa raha mahita nge io e mba jerevinareo koa ngefany ny fahasairanana mahazo an'ity fitondrana ty be debe ny fampanantenana natao mpamatsy vola fa hoavy ny vola raha voavita zao hoavy ny vola raha voavita zao misy ny tonga fa le zavatra be debe etraretinareo fotsiny zao a nampanantenana zany zao fa hoe hoavy ny andeha ny agoa e i fonctionne ny comment s'appelle déjà le riatuliard e hoavy ny aide budgétaire tsy mbola tonga kele izy zao e marina fa mitaky vokatra avy atrany no vahoaka fa mba manao faraka zay mba tratrany le fanjakana amin'ny ressource propre interne kelitsika eto ka za milaza aminareo a
mendrom-piderana marina fa mbola misy ny zavatra tena tsy tonga lafatra anisan'izany ty problème de lestage ty fa raha amin'ny fitaovana kely hanana ny gouvernement ary tsy afenina aminareo nge zany fa na ny loi de finance rectificative nge voin mois zay vao tena opérationnel le opelatana gouvernement de zao zany vao tena mba miasa tena miasa reo membre du gouvernement reo ka za mahita raha ny fitaovana teo moyen teo ampelantanandreo navita ezaka goavana reo miaiky zahay fa mbola be debe tsy lavorary tena miaiky zahay fa be debe tsy lavorary fa mino zahay am'izao ezaka mandeha zao fiaraha-miasan'ny député sy ny gouvernement zao mino fa vita dingana goavana io na mandrapatonga an'ity farany taona ty fotsiny indrindra moa fa amin'ny 2015 iny isan'ny olana nambaranao tony amin'ny hoe tsy mbola misy ny vola zany hoe isan'ny nandrandray na ahafahana manao fanarenana teto amin'ny firenena ny fiverenana zay fa matsimboly zay araka ny tokony ho izy tokoa nahoanany tsy misy ny vola tsy mampiay avy zany hoe mbola misalasala na de efa naneo ny fankatoavany ary ireo fianakaviam-be resam-pirenena tsy mbola mampisalasala ve zany hoe misy zavatra tsy resany tsy maharesy lahatra azy tsara avy eo ny zavatra mitranga am'izao verina any indray le resaky tsika mrahalahy ny zavatra mitranga am'izao ve tsy vao mainka atahorana hoe ampemitra an'izay fa matsimboly zay satria ny apaisement tediavina zany zao ohatra manjary misy baraigno indray mikasika mbola mampiay anao e zao ny zavatra misy eto amin'ny firenena inona misy foana ingaravalomanana ny laza fa ny anina rehetrarehetra nanoana azy ny anina rehetrarehetra amin'ny fomba fiteny diplomatika de tena nandatateraka ary niana tao anatin'izay ry anina rehetrarehetra reo nefany a no azo lazaina hoe isan'ny antoka ho atsika fiverenana lefa matsimbola zay mbola tsy azo araka ny tenina hoe tsy azo lefa matsimbola ny amiko a dans un régime démocratique ohatra atsika zao ny source d'apaisement voalohany indrindra de ny fiarahan'ny parlementa sy ny exécutif miara-miasa tsara fa ny fifanoherana politique misy any anatin'ny fiarahamonina de misy foana ireo mbola misy koa ny etoandro sy ny alina ny fanoherana zany de hisy foana zany tsy ho foana mihitsy noeverina raha tamin'ny première république na noeverina foa ny tokotokana teto de ny PSD fa teny foana ny AKFM teny foana ny monument indrindra ve fa zao anatina libéralisme politique farany enjana zany amiko zany nizy hanohitra tsy zay ny problème na instabilité eto fa ny source ny stabilité na instabilité eto de ny fifakazahoan-kevitra ao amin'ny député sy ny gouvernement ihany zay ny tena fototra ny stabilité tsika eto ary ny afahantsika mirosy malakilaky zaho ao milaza fa afaka miparienao fa tsy hoela de iva io problème président Rakotomanga hilamina io a fa fomba tamina anazy misy tompony andraikitra efa nisangazy fandamanio ary mino a rehefa misangazy mifanjakana ohatra ny zavatra hitako tao ao zay rehefa misangazy mifanjakana tsy maintsy miva io maresaky ianao ny amin'ny hoe fifandraisan'androm-panjakana ny amin'ny tokony isina fijery mitovy eo amin'ny androm-panjakana mpanatateraka sy ny androm-panjakana mpanao lalàna mazava tsara nefa ny andraikitra araka ny fahefana misy an'ireo androm-panjakana roa ireo ny zavatra misy ohatra mampiaya ihany rehefa ny eo amin'ny androm-panjakana mpanatateraka no miteny hoe tokony hitovy fijery satria ny androm-panjakana mpanao lalàna ny solom-bava-bahoaka nge ka natao anara-maso sy anery anareo ianareo ty miteny hoe tokony hitovy fijery zao ny lazaiko tao a tsy azonao tsara ka fa ty fitenena ny source na stabilité oa na instabilité amina régime ataonao corrompre n'la mission tokony atao solom-bava-bahoaka source de stabilité oa na instabilité de fifandanjakery angambany fifandanjakery entre ny exécutif sy ny parlement na régime semi parlementaire tsetreny iny gasy ty raha misy équilibre de pouvoir io de stable na fitondrana fa raha rompu io hoe lasany matanjaka loatra ny député na matanjaka loatra ny exécutif de miteraka instabilité to amitsika zay ny tiako tenenina zay zany miany source na stabilité fa raha hoe izy menimenina milaza manohitra ty tsy mpanohitra misy foana tsy maintsy raha mbola misy ny mpitondra tsy maintsy misy manohitra ka zay teneko anao hoe tsy voandroana nge zany hita teto raha nisy fitondrana be mpanohitra indrindra de deuxième république fa izy navitany taona ela be indrindra nisy fanoherana ve moatrandreny tamin'ny tetezamita reny fa 5 taona izy teo ka za mahita am'izao début na 4e république zao tsy de mbola misy fanoherana
politika henjana ohatrany miainatsika reny fa de teo ihany reo tsy hitako zay tena hoe tsy mbola misy alerte be ohatrany zany fa de hoe ny fifantanjahakery eo amin'ny exécutif sy ny parlement zany raha mbola équilibré ohatrany io fahefana de fahitako azy mandeha io mbola afaka manara-maso député mbola afaka manatanteraka zay fa tsy corruption mihitsy zany fa mécanisme constitutionnel normal zany mécanisme constitutionnel normal mialohany amaraparana antsika azy andray mato maharavo ratolo-janahary nandeha be ny fio tatoato ny amin'ny hoe tsy maintsy hirisona ao anatina remaniement na fandovana olona eo anivon'ny gouvernementa taorina zay valo volana nijoronony république fahaefatra zay sy reo atao hoe fanambina petraka ho tanterahana tao anatin'ny fosiny atombotrezaka manao na mikasika an'izay resaka remaniement zay amin'ny fanazavana azy avy an'ny olona any andapa avy an'ny mazo arivo any za aloha tsy de habilité loatra malen'izay ary tsy tokony amaly an'izay mihitsy ahy zany satria tsy manana fahefana amaly am'izay fa ny fiheverako azy fiheverako azy raha hisy ny zany zavatra zany ny any zany de teneniko teny mahitsy ohatran'izao hoe raha mbola tiany président hery rajonary mampianina ny premier ministre kolo de mbola premier ministre kolo foana zany no premier ministre satria izy no ny safidiny olona io mahazo menimenina ny rehetrarehetra zany raha mbola milamina zany antirandreo amy raha lamianako de milamina eo raha reo manapa-kivotra hoe andao fa asitsika retouche kely atao anatin'ny membre gouvernement mba azahoatsika plus d'énergie amin'ny araka ny fiteny premier ministre hoe mampiditra vitesse de croisière zao anjarandreo zay aferan'ireo zany zay aferan'ny présidence premier ministre miaraka am'ireo député miaradia amindreo ary miaraka amy député mpanohiry satria tsy maintsy équilibré na hoa io ka zay ny tenenko anao hoe ho tonga zany ho hitatsika eo tsy tonga zany de ho hitatsika eo fa za mino miankina amin'ny izy mi raha la mianaka io fa io moa amy mapolitika amy politika ny aty ivelany mba te hiditra ny ao anatiny mba samy mba te janojanona kely mba anga mba samy mba mavita zay mba vita mba hoe samy mba te anao adidy be amty tanindrazana aty za mino rehefa tonga ny fotoana amin'ny zany remaniement zany zany ange nisy tety foana hatramizay nisy tety foana zany de tongava ny andro mahafinaritra de ho hita eo zany zay ny fahitako an'io fa ny mitolara-pahamen'ny gouvernement tatoato eo anatrehan'ireo olana be deaibe tranga eto Madagasikara indrindra mahakasika ny sosialy ny olona amin'ny andavanandro mihitsy atoato resiko voalohany indrindra zao amin'ny adiny tsy fandriam-pahalemana aty omaly zahay zao nivory tao mahazo arivo tao nitarity premier ministre niaraka am'ireo solotenin'ny communauté internationale niaraka tamin'ireo partenaire financier maromaro nahitambokany ny ady amy tsy fandriam-pahalemana ananrivo ny olona nametra piadina fa tsy hanao ny asa ratsy zao ny priorité de priorité reny atao inona no ataon'ireo olona reo mba fankasitrana ny geste nataony satria raha enoenona fotsiny eo reo olona reo iverina amin'ny asa zao efa voafafa ny elony de tsisy resaka fanarana any amy fitsarana tsony reo olona zao ange le eloko akosa angelo hoe tsisy fitsara raha ohatra ka fa lisy peine prononcé zay resaka na ny action contre androlona reo mbola tsy déclenché de onao anao fa laza de hoe ohatran'olona mpanao politique ary tia mifamela eloko ka n'olona ny talora kely any ambana vohitra mba miala amin'ny asa fanao ny ratsy ve de tsy omelantsika eloko de aizany réconciliation resantsika io rehefa nitambana vohitra mba nangalatromby ve zany mba milaza hoe tsy hanao tsony re zay tompoko mba nangalatromby sika nefa mpanao politique fandrizariza matona eto famela eloko maninona mora mba hitena famela-kely sisy mizana tsindrinila ve zany satria mety hiteny koa ny mpandroba ty andreny vohitra hoe mba hanandroba raha iova fo izy hoeny mahazo arivo izy zay koa iova fo fa izay miandrasy zay ka resina tanandro zay miova fo miova fo ndray be fa no tsy ho raisitsika tanandro ka zay teneko anao ny priorité de priorité voalohany indrindra de ny inona ny ady mifandripalemana aloha tsisy zavatra azo atao eto raha tsy la amin'ny fandripalemana io de avy eo ahoana ty social bahoaka ty inona no atao an'ty vahoaka mijaly de mijaly de mijaly ty zany ny tena manahirana eto fa zany hoe croissance économique zany
zany ange tsy anjara fanjakana ny tena manao le croissance économique araka ny tenen'olona tany ambovombeandroa ataonareo fandripalemana amboarinareo lalana fa hainay mamelona ny tenanay anjaran'ny mpandraraha no mitady bénéfice fanjaran'ny fanjakana miaro nen'olona sy mifananany manamboatra lalana ivezivezen'olona amin'ny akapobeny zay ny mécanisme hitatika fa ho hitatsika eo fizotrany ho hitatsika eo ny fizotrany mamarana fandarantsika Andriamato Ratolo-Janahary Maravo inona no ampitianatsika an'izay dinidinika ny arahana teto zay sy ny teny ho ampijery eto ampamarana ny amatiny tokoa azy voalohany indrindra raha eo amin'ny lafiny le fampihavana-pirenena manome toky ianareo ry vahoaka malagasy fanjakana fa iroso amin'ny fampihavana-pirenena zay takin'ny fianakaviam-berasa-pirenena io fa fantanina tsy maintsy valina aloha préalable de hoe iza moa no tsy maintsy ampihavanana iza no ampihavana ary atao hoana raha tsy mety hiavana ny olona ampihavanana zay zany tsy maintsy vahana aloha zay vovovaly hoe fa naninona ke tsy navitany teo aloha faharoa niady amin'ny tsy fandripalemana de miroso amin'io fanjakana malagasy ary isorana be deaibe reo ray aman-dreny toteny amin'ny faritra atsimo iny nandresy lahatra andreo zanany zafikeliny hiala amin'ny raha tsy fanaony fanometanina fanjakana iroso amin'ny fampandrosoana am'izay ary farany am'le fahatonina politika teneniko teo mino zahay fa hivatsy hoela ny olana misy mahazo ny président Ravalomanana am'izao io ary aoka tsy ho voafitaka ny mpomba ny président Ravalomanana ka voafendrofendro amin'ny ranomasy terensetriko fa tsy voatery ho marina ny mpanasoaso am'izao fotoana zao sao de fandrika fotsiny fa ny tena stabilité hisy eto amin'ny firenena de tsy maintsy ny fifandanjakery any amin'ny exécutif sy ny parlement ihany zay ihany fa akoatran'izay rehefa vonina ny ara-iasa de tsy maintsy mahita maromaritra raisana foana ny fanjakana sy ny hery politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena zay ngambany azo ami'tinana azy amin'ny akapobeny any zavatra nyresantsika teto makasitraka makatelina ny fandarana resabe makasitraka makatelina ny PM rehetrarehetra fa ny fanjakana tena marana ko azy ny gouvernement tatariny premier ministre Coly Roger de vonina hifanantona hifanometanana hiara idinika amin'ny akilafikely rehetrarehetra indrindra fa reo akilafikely zay lazaina fa hoe manohitra tongava hiara idinika atsika inona ny tena tsy zakanareo amin'ny ataonay inona ny zavatra tokony anitsina zao zavatra zao fa raha zay manakatom-baravarana anareo de marina aminareo fa hoe fanjakana tsy mba mian'olona mihitsy vonina izahay tongavy anareo vonina hiara idinika aminareo izahay saotra to ya Andriamato Ratolo-Janahary Maravo mpanolotsaina manoka ny prime ministre no vahintsika tato anatin'ny fandarana resabe tamin'izao aliny zoma izao makasitraka anao nanaiky nitafatafa teto tao anatin'izay minitra maromaro izay ankasitrahana ihany koa ianareo mpijery rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana tamin'ity alina ity toraka izany ny teknisiana rehetra ny arany salahy tamin'ny fanatotosana ny fandarana tapitra tanteraka ny fiarahana amin'izao alina izao dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko